Ny classe info de manambara itona fa manoana tsy misy fepetra. Ny safidiko numéro 1 malagasy. Salama tompoko manasanao nara-baovao vaovao an-tsary vaovao an-tsiro vaovao an-kira tsy mitanila. Salama fa raikitra ary mipropagandy fampielezakevitra ny dikany amin'ny teny gasy. Ny hevitra tokoa vaarea no mihelitsy ny kandida ro lany fa ny vola ro mahery. Misy tena hitanao miariary mivangongotry ny fako am'izao mihitsy ny ariary. Misy nefa mbola tsy tazanao ihany zavatra fa ny mahay eo azy ngamba fa tsy ny olany. Misy ny tena mampiely hevitra tokoa fa tsy manao dokadoka be de miborosolo. Tsisy lalàna mametrako ny vola azo ampiasaina ka tsy zay misy ny vola no voaterisy ny saina. Misy aza moa reo mpanohana toko samihafa ny fanena de mifandrangitra salampiady atsena. Tsy kilalao ane izy orineny fa fanapahana no aviny ty firenena. Mahery le tsy kalakalam-bola le fihavana nefa zary firaisana tsy kombakomba. Ny mpanakanto tsy mijoro amin'ny heviny tsony fa zay misy ny vola no andriny fony. Atao ahoana fa zay le fomba fanao sady ambony be tsy toy ny mazatra ny karamanao. Ikarama vary masaka aza atao vidina avo zato eny ny artista am'izao. Izy telo mitsama ny tena isongadina satria samy efa nampiasa le seza faratapiny tsy midika hoe ny ambiny ho latsaka ny lanjany fa reo nanampitona nampitombona ny tanjany. Koa samy mailo are mba misy ajery indrindra tsika mampiasa ny tambazotra antserasera amin'ny fanapariana vaovao diso ka ifanina ratsy reo ifandefa kozy masiso. Na hipopoka ny propagandy ny mpifidy noeriny mendrika zay omeny azy ane le vato hotateriny. Engane tsoresin'ny kolokolo maloto ny fahavonona ny mpifidy efa nazoto. Irarina izotra tsara ny fifidianatsika na mialoha na miafara na mandritra fa tsy sarotra ny eny manao zavatra milay. Amen, za tsy atory anao mahay. Fa misy vondrona kandida roa amby roapolo no isany mihevitra fa ty lisy mpifidianany ty tsy azo itokisana. Misy anomaly hony fahasaponana tsy fihetezana samihafa nampisy fivondronana. Ny olona tsy efa korsa seza be zay tsy izy miboby ngamba am'izao efa isaina amin'ny valizy. Ny ato tsy manaiky le lisitra maimbo krizy mandritra zany hiditra hianatra ihany ny ekizy. Tsy mety d'accord mihitsy ry zareo te hitondra ny senisy ny tary mantry zao de voatondro fa nano sampina le lisy mpifidianana ary miporo zany no ny kandida reo de manana. Ohatra zao ozy misy toerana vitsiponina lavitra nefa nisy mpifidy lasa ambony. Misy toerana ndray mifanohatra am'izany be olona nefa nisan'ny mpifidy lasa ambany. Le fangatahana de tsy niraisiny seni zay efa nankatoavin'ny francophonie. Ny mpamatsy vola rehetra koa zao efa ho avy ety ka mety ho sarotra ny anova le lisitra mon ami. Tant pis trop tard mibirao jerena tsara biro mpifidianana zay tsy tonga ny fiara. Ty lalandratsy ty zao vao maika mety amin'ny sasany. L'hélicoptère reny nga tsy mba azo ifandimbiasany. Ianao ve mampiasa internet na SMS sa izy roa? Internet hatramin'ny 10 mégaoctet na koa SMS full be zao amin'ny vidiny 100 ariary fotsiny. Ieno a 100 ariary fotsiny. Internet hatramin'ny 10 mégaoctet sy SMS full afaka misoratra anarana in-polo isan'andro a. Amin'ny vidiny 100 ariary monja. Izay ihany Telma dia manome bonus maimaimpoana ny alina. Averiny aminao ny alina ny laninao ny atoandro. Tsindrio hainga anarany dièse 322 étoile 67 dièse. Telma, Safid que numéro 1 malagasy. Projet réalisé, nous avons une adresse pour vous. Kentia Domiciliation, création et modification de votre société, à domiciliation de votre siège social, demande de visa, permis et licence. Et pour l'étude de marché, Kentia Domiciliation, le partenaire de choix en investissement à Madagascar. Ila sofana mneriv sirayala faneriv wanak fulone na tungale rayale. Ila sofana mfutsi mind fa futse sina maintenen la cement mente.
ila sofanam dada sirzuk firy dada sirzuk eny fianakaviany zany re ila sofanam deba sy ny rôla fa ny deba sy ny rôla neka samy mpanao filme ila sofanam vaza sisino fa mivaza sisino aneka samy tsisy gasy ila sofanam mpaminany sy sondage fa sondage diskajy eny natao hoe mpaminany sana nataoko hoe tanindrazana ny razana tsy tana nataoko hoe tany zanaka tsy anao raha nataoko hoe tambazimba vesa tambao ka tsy haiko alofa treto aloha mbola tanimbaza manoloany zany mipropaganda lasa ihany zay miraikiraiky eo aloha point sa fatsolany le fifanaraha-pitondratena moti rombe folo fotsiny ny mba nanao soni tsy voatery atao meloa ihany le fifanarahana fa asina koa ao arian'ny fifidianana amatotra zay ray kandidata afavoaka ampifanaraka ny asa vita sy ny vavana voaka fa tsy amitaka vahoaka tsy manda fanomezana angalatra azy ataony zay omeny ny afako feheziny ka okinareo tsy taizazy amin'ny fahaverezany tsy vady bely rano amin'ny hevitra mpielezany misy to tsy miasa saina am'izay propagandany fa sezaseza na ministera ny tedaviny misy na seza aza mety tsy raharahany fa naparitaka vato izy ampandresin'ny kandida misy nanao accident niarandoza mpifamoivozana ny kandida robe manana Orlando ka avniona tamina pandrara ara-toekarena tany Atala moa ty kandida ho filoham-pirenena raha avy any Antala nizotra ho anesambava noho ny fandona tamina camion taminy laady tsisy ainana foina de efa saika ratsy ny ady ratsy fanomboana kosa ny propaganda potika le 4-4 Mazda nitondrazy zareo kosa notsabona tanaty delestage ka le hôpital tao sambavony tsisy jiro fa lampe de lac de poste noho ny tsilo ratsiratsy fanomboana fa mahereze misy efa lasa lavitra mpanao course seza misy moa efa solisaka koa ny azon-damosiny afatalony lokony zao afandray ny atosiny jaony elita zao ohatra SVM efa niala moa izy araky reny hitatsika reny zao ndre izy de efa miloko volomboasary fa io hony no nafaka ny Madagasikara zany mipolitika eto tanàna ary tsy izy akory ny voalohany nanao an'izany hoe omaly manga androany mavo de rapitso maintso afaka pitso volomboasary amin'ny hery ny volopaiso ty raha matoty zao ny nafatarana azy de mpanao gazety am'le tena manindrona be ministry ny poniny izy ary am'izao fotoana zao directrice de campagne ny hery vaovao zany directeur de campagne zany moa de anjara asa tena lehibe tokoa azo lazaina ho azon-damosiny kandidato anany manao zay azony vato be indrindra hatramin'ny farany ny Mayolla zao Paolo Raoulnarivo fa tsy zay le tiako resahana momba ny Mayolla fa nanontany azy ny sarim-bavy tena izy hoe raha lany ianao de ny fanambadinay mba ahoana pastera veny anontany tena an'izany tsy avy de ny 7 karena ny lany dady apasy aloha tsy tezitra fa sady ny anianany tsika am'le tsisy mpanany izy ny sady namaly olombelona ka tsy ho adiny noho ny sarim-bavy saingy am'le tsy latsy vavy de tsy hita zay asina azy fefa sakosa izy ireo miresaka fanambadiana fa raha dada apasy aloha de tsy manaiky aniny fa iverina anao ny asany ireo mpampianatra mivondrona anatin'ny syndicat ny Sempama efa hiditra hianatra tokoa zao ny mpianatra ry ny Sempama tokoa kay moa nanolotra kandida de Claude Rahary vohatra zay filohany ihany nirotsaka mba saika hitondra rivo-piovana maniola ny mpampianatra zay fa nisy adry zay fa tarakely 7 minitra hony izy de tsy voaray iverina iasa ny Sempama fa zany tsy midika hoe le tolona tsy mbola nazo valiny de ho vita fa sady mampianatra zany izy no mitolona alay vao mipropakao fa ao daholo ny vola efa ainao mivola lay safidiko telo mamoraka numéro 1 malagasy ny Telma sotra topoko misaotranao nanara-baovao vaovao an-tsary vaovao an-tsiro vaovao an-kiro tsy mitanilo sotra